Jesosy ny zavatra rehetra. Tiako ianao ahery fa no amorain' Jesosy ny zavatra rehetra. Mamela amaky an'ity Salamo 15 ity inoko fa ampaherentsika indray andro amin'ny maraina amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah, iza no hitoetra eo amin'ny tabernakelinao, iza no onona ao an-tendrombohitra ao masina. Miteny eto mpanao salamo, iza no afaka ho eo aminao, iza no afaka hiatrika anao, iza no afaka andeha eo amin'ny fanatrehanao, iza no afaka hiona aminao. Dia mivalany dia hoe zay mandeha tsy misy tsiny, zay manao zay mahitsy, zay misaintsaina ny marina ny fony, ireo zay tsy manendrikendrika amin'ny lelany, tsy manisy ratsy ny sakaizany, tsy manao zay hafa-baraka ny namany, tsy manaja ny ratsy fanahy fa manome voninahitra kosa ny matahotra an'i Jehovah, tsy mivadika amin'ny fianianany na dia maningotra ny tenany aza, sady tsy mampiana ny volany na mandray kolokolana meloka ny marina, zay mitandriny zany dia tsy mba hangozozo mandrakizay. Amen na? Mahafinaritra be zany teny zany ary afaka ataonao tolombavaka ho amin'ny androany zany hoe tompo vavaka mba dia tohizinao eo dia hitoetra amin'ny tabernakelinao. Zay efa makina baiboly makina baiboly tsy alléluia tsy zay fotsiny afa du sujet de prière c'est verset biblique vovakinao. Efa itsika moa ny lesona fa zay vakina rehetra amin'ny soratra masina indrindra amin'ny testamenta taloha dia tokony mireflete an'i Jesosy. Izy ity vakiako vao maraina moa satria le 15 tsika androany dia nataoko psaume 15. Zay moa zany méthode ampiasaiko ny anahy mba tsy siny hoe vita ity dia ity tsy vita. Matetika mantsy zao taloha rehefa mamaky baiboly dia psaume 63 eo foana. Mahafinaritra anay le Andriamanitra ianao nofoko mangena. Mahafinaritra iny. Dia mianatra fa tsy psaume mahafinaritra anao koa ny vakinao. Fa psaume mahasain'Andriamanitra tokony vakinao. Dia za manokana manao an'izay méthode zay mba tsy asa saina be hoe aiza zao ny salamo vakiako mijery daty dia zay mifanaraka amin'iny no vakiako dia ny eobolana koa mitovy amin'izay satria ny eobolana tokony vita isam-bolana iny. Alléluia. Mba andramo anefa ho hitanao fa endro azy lasa endry ianao. Endro azy ianao. Dia ozy tena tsy hitako anatin'ny teny ao Jesosy. Tsisy azoko satria critère enjana be dia aiza anatin'io ianao. Dia efa saika hoe alao maka zay le fakapana alao maka zavatra fa tsisy azy io. Misaotra an'i Jesosy fa rekita tao anatiko hoe hitanao io critère io tsisy olona mahavita mameno an'io fa Jesosy ny nahavita nameno an'io. Dia zao tao amin'ny testamenta taloha tsy maintsy manao an'ireo ianao vao eo amin'ny présence. Jesosy rery ny navita an'izay ary izy no nitondra présence. Amin'izao mety mbola tsy feninao ireo fa rehefa ao amin'i Jesosy ianao dia efa ao amin'ny présence. Fa rehefa mandroso ianao hiaina an'ireo dia manomboka hifankahita amin'le présence efa entin'i Jesosy ho eo akaikinao. Avereno no amoraina. Io salamo io zany raha vao misy anankiray latsaka io dia tsy mahita an'Andriamanitra ianao taloha. Fa amin'izao vao ao amin'i Jesosy ianao dia efa eo amin'ny fanatrehany fa arakaraka ny androsoanao mandroso amantoetra dia me mifankahita amin'Andriamanitra efa eo. Ny problema ny vahan'Andriamanitra ny vahan'i Jesosy zany le izy eo mihitsy aloha tonga dia mivahany. Avy eo ianao amin'izay no mandroso mitravay toetra mba hifankahita aminy efa eo. Dia raha hiteny hoe aleo le taloha vao mivilana amin'ny anankiray dia tonga dia tsy eo izy. Tsy eo fa tsy mifankahita. Mahita fa tsy hoe hiaraka aminao anie efa eo izy. Fa ianao anie no hiaraka aminy. Irenareo ve mahasamihafa azy? Raha hiteny aminao hoe ny tompony hiaraka aminao efa miaraka aminao anie izy. Fa ny baraingo ianao ve miaraka aminy. Mandritra le fotoam-pitokana ataovy azo antoka fa masaka ao masaka. Izay amin'izay ny ilanan'le hoe masahana ho masaka ao anatinao etaety samaraina hiaraka amin'Andriamanitra mandritry ny androm-piainanao. Raha tamin'ny réveillon ianao nanao voady sy ny voady mihitsy Andriamanitra ity taony ity hiaraka aminao tsy saraka. Aleo vao raha fa tany amin'le 2 na tamin'le 3 tany dia mety tsy niaraka taminy ianao.
tsy ampy ny voady le mahafinaritra be iny fa mila tonga saina isan'andro avereno isan'andro hoe amen. Mifady isika anomanantsika ny fiainam-panahy iombona bebe kokoa amin'Andriamanitra. Communion zany no arahanao maso ao anatin'le fifadikanana. Manomboka ianao vao maraina, mamarina ianao alohan'le hariva misakafo, aiza ho aiza ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Rehefa zay ny eo ambany masontsika dia tsy faty antoka ao antsika le fifadikanana. Isika tsy mifady satria hiatrika zavatra sarotra, satria hiatrika zavatra goavana. Maro amin'ny olona tao amin'ny testamenta taloha no nanao an'izany sy ny hevitra an'izany ohatry ny valian'Andriamanitra izy fa tsy zay le raison. Ho appréciena mantsy ianao hamaky baiboly mandritra le 21 jours ary mba ho exercice fahazarana tsara ho voarainao. Ka tsy hoe vita ny 21 jours dia soavaly tapaka feo daholo indray avy eo. Tsy zay le tanjony, dika le soavaly tapaka feo ohatry ny hoe voageja sy voafehy be dia votsitra tamika dia iny fa mipitsitsaka. Tsy zay loatra le izy, fa enao zarin'Andriamanitra hitafi miara-mitokana aminy. Amin'izay fotoana izay rehefa vita le jeune mbola tafatoetra le etaeta hitokana aminy dia anamboatra programma amin'izay ianao, na mianatra, na miasa, na be raharaha. Izy le pastera le fotoana tsy misy manomboka mahita ianao satria fantatrao ny fahaterenao ho an'Andriamanitra. Fantatrao fa atsasakadiny kely fotsiny ny foazanao maraina kokoa dia efa afaka omenao an'Andriamanitra. Atsasakadiny fotsiny. Nefa izay atsasakadiny izay omenao an'Andriamanitra anova ny journée-anao ray manontolo. Amen. Isika tsy hoe mifady satria tia hita fiovana fari-piainana. Mafy ny zavatra rehetra dia mba tiako hikasika Andriamanitra mba hiova ny fari-piainako, fari-piaina menakavy kely, hiova ny kalitao-piainanay. Tsy zay ny raison fifadikanana, fa ny ahafahanao manatsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, ny fiainam-panahinao. Tafita anatin'izany zany tokony hoe miova ny famakian-teny, satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe mandra-piaviko tandremo ny famakian-teny. Misy ifandraisany amin'ny fiavian'i Jesosy zany ny famakianao teny, aza negligena mihitsy ny famakianao tenin'Andriamanitra. Tsy mitovy ny fiantraikan'ny famakianao tenin'Andriamanitra sy ny fiainonao toriteny. Ny fiainonao toriteny mantsy sofina miasa, fa ny famakianao tenin'Andriamanitra maso no miasa. Rehefa mpiaino toriteny ianao dia lasa voafehanao ny sofinao, fa raha mpamaky tenin'Andriamanitra ianao dia ho voafehanao ny masonao. Samy hafa zany. Taovitra maheno tsara tsika hoe avereny hoe samy hafa zany hoe ho araha maso daholo zany rehetra zany hoe. Dia zay le nampimety amin'ity somainty nisy pasteur eto amintsika le teny hoe araho maso ny masonao izy. Alléluia. Ahoana moa ny fehezanao ny masonao? Alefasao amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny masonao. Ahoana ny fehezanao ny sofinao? Alefasao amin'ny tenin'Andriamanitra ny sofinao. Natao 21 jours, ahoana ny fehezana ny vavanao? Hoano le teny, alefasao amin'ny tenin'Andriamanitra ny vavanao. Rehefa miteny dia mianara miteny, phrase biblika. Ho vao mihitsy ny fomba fiteninao hifanaraka amin'ny fiteny ampianarin'Andriamanitra. Isika tsy hoe mifady satria misy valim-bavaka provoqué na fifadikana. Zay révélation na provoqué zay mihitsy ny tsy avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra, ny tontolo momba an'Andriamanitra tsy hoe provoquénao, fa mahafantatra ny tokony ataony izy rehefa mijoro ianao ny tokony hijoroanao. Zay ny anton'ilay fifadikana, amerenanao ny sainao sy ny momba anao ray manontolo mba eo amin'izay andrasan'Andriamanitra hijoroanao ny tena fijoroanao. Inona zao ny tiany Noa tao? Noa mpamboly, agronome, ingénieur agronome, tia resaka voly, tia resaka étude du sol, mpamboly, mpanao voaloboka. Tonga avy any Andriamanitra ny teny manamboara sy amin'ny fiara. Tsisy ifandraisany amin'ny fianarana voaloboka sy ny fitiavana volotany. Ny ilana fivadikanana,
mba hoekeny fonao le mission avy amin'Andriamanitra mihoatran'le passion avy anatin'ny fonao. Zay mahatonga le mandritry le fifadiana mianatra ianao manombo ny passion rehetra le mahafinaritra anao rehetra ireny mba ho sensible ny ao anatinao hiteneneny aminao le tena andrasany aminao. Eto zany tsy miresaka le hoe inona le nanavanana anao tengenan'Andriamanitra fotsiny. Mihaino tsara ve tsika? Hoe tiaka izy ty hatrambola kely ohatra mihirahira tokony louange angambany. Tsy iny le resahako. Fa mety tia hira ianao fa asian'Andriamanitra mampianatra. Mety tia mampianatra ianao fa asian'Andriamanitra mamorokira. Zavatra hitako aloha rehefa Andriamanitra zay tenen'le ao anatin'ny fono, le tsy ao anatin'ny fonao. Tsy haiko raha zangambany nefa beko le fanatrehantsika. Tena zay reo zany. Dia manomboka mihazonao amin'izay hoe ary Andriamanitra ke tsy tonga anao zay tiako. Fa za mila midina manaiky zay tiany. Zay le ilana an'le mifadiana satria raha ny tianao ane anao zay tianao e. Oviana ary tsika anao an'izay exercice zay tonga ny fotoana anomboana an'le exercice 21 jours le izy asiotehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Tsika tsy hoe mifadianina. Mbola vao introduction zany tena tsy Jesosy io. Tsika tsy hoe ifadiana satria misy valimbavaka provoquena fifadikanina. Valimbavaka lehibe indrindra ho anao ane natongavan'i Jesosy. Oviana ke mifadiana natonga azy tonga. Mba meo akely hoe firy jour. Firy nuit mba hapidina amin'ny Messie. Ianao ary mbola tsy teraka akory nefa tonga izy. Dikan'izay misy zavatra be dia be ataon'Andriamanitra mitranga sy miseho rehefa mety ianao. Tsy hoe mety ny mitranga fa ianao mety le hoentinao anatin'ny fifadikanana. Araka le tenin'ny pasteur teo hoe ty ohatra mbola tsy vitako, ty efa mba vitako tokony voatahiry, ty ohatra ny tsy mety, zay le entina eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Aza dino fa ny fifampiresahana mitohy sy matetika amin'Andriamanitra dia mitondra fifandraisana polalala eo aminao sy izy. Conversation continue et fréquente dia mitondra intimité profonde. Le fotoana be dia be eo amin'ny androm-piainanao iny le tokony omenao an'Andriamanitra iny atao fotoana ahafahanao mifampiresaka amin'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay rehefa voarainao zay habitude zay dia ho lasa fiainanao zay rehefa vita le fifadikanana. Amen. Mandritra ny fotoam-pifadiana dia mandiniany reny le hoe izy daholo ny fadianana. Afaka omenanao vetivety zany raisinao dia mba dinio any 1 Samuel 7 ny fadianana ny zanak'Israely. 1 Samuel 31 mbola mifadianana koa zanak'Israely. 2 Samuel 1 ny fadianana David. 2 Samuel 12 ny fadianana David. 1 Mpanjaka 21 ny fadianana Ahab. Tao mijerijerena fotsiny ianao raisinao moa manina ary le ho ataonao mandritra le lavabe le masoandro mbola tena atsazoko ianao. Raiso moa tetinio vakio tsy voatery io koa tompoko afaka mangy ianao. Ezra 8 zany izy daholo zany tamin'ny concordance nahitako an'ity fa dia manampy ianao eto Néhémia 1, Néhémia 9, Estera 4, Matthieu 4 Jesosy. Io zany ngamba ny tena tokony hanomboanao azy. Fa avelao any fifadikan'ny Saoly sy ny etsetra any neny Jesosy hanomboana azy Matthieu 4. Vita fifadikanana inona ny tranga zay vakina zay averimberina. Amen. Asan'ny apôstôly 13 sy 14 koa misy. Ny teny mety tompontsika androany dia lohahevitra nampitondraina ny lohateny hoe miaino miankina tsara amin'Andriamanitra. Miaino miankina tsara amin'Andriamanitra. Tantara ho amin'ny mpitsara toko faharoapolo no nomeny tompo antsika. Mpitsara toko faharoapolo. Lavy io mpitsara io hiezaka amintina mba ho azo tsika hoe inona no nitranga teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely
fa naninona zareo ny lasa ny fadianina. Inona ny fiatraikan'izay, inona ny vokatra, inona daholo ny zavatra ny famaofao tao andraisantsika lesona ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Tsara toko faharoapolo andiny faefatra sy ny andiny fahadimy. Zay koa mahafinaritra le tonga aty amin'ny sekoly le teny le tsy vakiana ao an-trano reny le vakiantsika eto. Zay koa tena mahafinaritra be zay. Amen. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy dia namaly ilay Levita vadin-dra vehivavy novonoina. Misy problema na meurtre zany ao. Ka nanao hoe tonga tany Gibea izay ny Benjamita. Levita avy amin'ny taranaki Levi. Benjamita avy amin'ny taranaki Benjamina. Maharaka tsara daholo tsika. Dia zasy ny vady tsindranoko izy andro tao. Andiny fadimy. Dia nitsangana amely ihany mponina tao Gibea. Nisy problema zany teo amin'ny samy foko. Adi-poko zany le izy. Ka nanodidina ny trano amely ata amin'ny alina ny Benjamita tao amin'ilay tanàna. Za saika ny vonony ary ny vady tsindranoko nandriny kamatiny. Viol avec meurtre prémédité, bande organisée. Mba manao droit kely pastery, alléluia. Inona zavatra nitranga teto? Loza be. Nanao zavatra tena tsy fanao mihitsy ny Benjamita. Tsy haiko hoe nanina akory zalahy reo. Zay le hoe tsy hoe voafidy ianao zany dia tonga dia mety daholo izay ataonao, mila miambina ianao. Renareo ve le zavatra nitranga? Nididininy zareo le trano nisy an'le rangahy le Levita mpisorona, dia saika mivonony le rangahy fa tsy matiny fa le vadiny no naolany nandriny dia nivonony. Tsy betsy zany e. Nitsangana toy ny olona anankiray Israely rehefa nandrian'izay vaovao zay satria lasa nataon'io tompom-bady io. Tsy haiko manako izy nanao an'io zany fa tsy le nataony fa le tantara le intervention'Andriamanitra ny teny anarantsika. Fa nitetetehany vadiny. Nitetetehany dia nataony ngamba raiky lo sasany isaky ny sasena, tsy fantatry ny fomba nanaovana azy zany. Tena manana azy. Dia nalefa isaky ny foko. Anaitra ny Israely zany hoe raha tsy hetsika amin'izao nareo. Dia hiparitaka io fomba fanao Benjamita io dia tsy tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy satria manaonao foana io tribu anankiray io. Rehefa tonga tany amin'ilay isapoko, arakareo tsara vita tanatra eto, maharaka tsara tsisy mahazo matoritory rehefa tonga tany zany le ampahapatiny raha tompoko vavy. Azareo ve zany? Tonga dia nitsangana ny Israely hoe misy zavatra tsy milamina matoa ohatr'izao, dia zay na tonga le lehilahy tiany teny hoe zao anie le nitrangy e. Ary azafady fa tsy maintsy nanao an'izay mba hanaitra anareo hoe mila mandray fepetritsika fa tsy azo avela amin'izao. Tsy azo avela amin'izao le zavatra nataony ny Benjamita. Rarany sa tsy rarany le izy? Tsy rarany. Mateo toko faharoapolo andiny voalohany naran'i Jesosy dia nivoaka ny zanak'Israely rehetra ary ny fiangonana trano Danaka trano Berseba ary ny tany Gileada dia nivory tahaka ny olona anankiray ho any amin'ny Jehovah tany Mispa. Tonga dia nisy firaisan-tsaina, fiombonam-po, unité. Tonga dia niombona daholo ny foko 12 hoe tsy milamina zany fa tsy maintsy faizina. Misy fantenapetraka dia hoe fa maninona ny tany amin'ny testamenta taloha ny faizina. Ny faizina satria mbola tsy nanana ny fanamasina tao anatiny ny olona ahafahany miova. Dia le fomba mampanao tsy maintsy ajanona amin'ny fandringanana an'le olona manaiky an'le asan'ny devoly. Moa ny asan'ny devoly koa mbola tsy afaka androahana. Dikan'izay le olona manaiky devolony tsy maintsy aringana mba tsy hanana olona ho ampiasaina ny devoly. Rehefa tonga Jesosy niova ny zavatra rehetra, afaka hovaina avy ao anaty ianao, tsy voatery vonoina ianao vao esorina ny devoly, miala ny devoly fa ianao miova. Hitanareo amin'izay ve le différence entre an'le tamin'i Jesosy mbola tsy tonga sy Jesosy efa tonga. Raha tamin'ny andron'i Jesosy zany io zavatra io, dia bedy io Levita io, dia nakany amin'ny Benjamita Jesosy, dia niarany sakafo tamin'izareo, dia nitoriany teny tao, dia ny résultat miova fo ny Benjamita. Fa satria mbola tsy tonga Jesosy, dia le fiovana tsy maintsy terena avy ety ivelany, fa tsy afaka avoaka
avy ao anaty. Tsy maintsy Andriamanitra mantsy manovanao avy ao anaty vao miova ianao. Zay mahatonga n'Andriamanitra maika mba ho raisinao Jesosy, mba hahafahan'ny fanatren'Andriamanitra ao anatinao, mba hahafahan'Andriamanitra manampy ny fiovanao, tsy avy amin'ny tahoatra zavatra avy ety ivelany, fa avy amin'ny fifankahitanao am-po amin'Andriamanitra efa ao anatinao. Andininy fahavalo, nitsangana tahaka ny olona anankiray ny vahoaka iray, tonga dia niteraka unité zany le tsirariny. Ary zay mahafinaritra. Ary za mahita fa malagasy jiosy, tsy mahazaka tsirariny. Tahaka ny olona anankiray, tahaka ny olona, andininy fahavalo, tahaka ny olona anankiray, andiny faha 1/12, tahaka ny olona anankiray. Misy dikany matoa verimberiko izay. Satria rehefa hiady ry zareo avy eo dia resina dia tahaka ny olona anankiray. Tsy ampy ny unité. Jesosy no ilainao. Tandreo metsy mahita eny ianao hoe rehefa miombotsaina ny ekipa, mety zay atao. Teto nisy exemple anankiray, miombotsaina ny ekipa fa ringana. Zavatra nitranga amin'izay dia zao. Dao tsika hitsangana, tsy tsika fa ry zareo tato. Fantatra hoe mpankatoa be ianao. Ny andiny fa 20 amin'izay, mpitsara 20-18. Ny anaran'ny tompo. Dia niainga ny zanak'Israely ka niakatra tamin'ny Betela, tonga dia efa le anay anio, niakatra nanontany tamin'Andriamanitra izy. Saorana ny tompo mba nanaja an'Andriamanitra ihany zareo aloha. Tandremo sao dia mihevitra hoe tsirariny dia tonga dia ho eo Andriamanitra. Na tsirariny ary io tsy eo Andriamanitra rehefa tsy atsona. Andriamanitra manaja tena sady manaja ny safidinao, rehefa tsy antso ianao na tsirariny ary tsy eo izy. Fa raha antso ianao dia ho eo izy. Journée rehetra amin'ny androm-piainanao mandra-pialanao eto ambony tany, ataovy misy etaeta ao anatinao isa-maraina hoe tompo, tsy manjary ny journée raha tsy miaraka amiko ianao. Zany etaeta zany tsy tonga ho azy ary tsy ao anatinao ho azy. Tsy hoe voateraka ianao dia gaga ny sazy fa mety izy azy ty hafa mihitsiny. Fa izy vao mivoaka to dia nanandra-tana dia niteny hoe Andriamanitra tsisy zany. Ampianarin'Andriamanitra zany vao tonga ao anatinao dia miandra Andriamanitra hoe mety aminao ve? Enio tsara ne, fantatra miaina ianao fa fomba fiteny zany fa zafady. Rehefa manome zavatra Andriamanitra dia miandry izy hoe mety aminao ve le omeny. Fa rehefa tsy mety aminao dia mijanona eo izy. Dia omeny zao zany hoe ny tsara aminao zao miaraka amiko isan'andro, atsipiny le izy. Dia miandry izy. Firy amintsika reto ny tonga dia wow! Sa miandry le hoe alohan'ny fiavaran'ity jeune ity anakarena ianao. Anana. Le karazana anana be dehibe zany. Nefa izy Andriamanitra, ianao hoe tsy hoe anana e. Zany efa anao e. Hitanao le changement de valeur ao anatinao mihitsy entina mandritry ny jeune. Fantatro fa valeureux ny vola, oui. Fa valeureux mihoatra noho ny vola Jesosy. Tsy possible ho takatra izay ao amin'ny nofo. Ao amin'ny fanahy zany vao azo. Ka oviana ary ny fanahy vao azo aina, azo an'izany. Rehefa ataonao mangiry-firy ny nofo dia mahazo aina ho azy ny fanahy. Zay mahatonga ny olona lefa le mialaina efa manomboka tsy mahazo aina intsony ny nofo dia manomboka sensible amin'ny tontolo ara-panahy. Olona tsy mahita ra-panahy zany nandritry ny androm-piainana fa manevateva, ho fatony izy dia mahita tampoka teo. Normal lako ny nofo manomboka mimidina. Dia manomboka miakatra ny fanahiny. Ka tsika tsy miandry mialaina, voahita zava-panahy. Halleluja! Fa mifadianina dia misy zavatra sensible, misy sensibilité mahazo aina ao anatinao. Tena kekinao. Ataovy mahazo aina ny fanahinao e. Nantany teto ny zanak'Israely, Jehovah, iza no hiakatra voalohany hiady amin'ny taranaka Benjamina ao anay? Dia ho Jehovah, Joda no voalohany. Andininy fa 1:20. Ary nivoaka avy tany Gibea kosa ny taranaka Benjamina, ringana ny zanak'Israely 2 sy 2 alin-dany apatrapatra tamin'ny tany tamin'izany andro zany. Tsy mahagaga ve zany? Ianao efa mivavaka, ianao miady ho amin'ny tsirariny, ianao efa miombo-po, Andriamanitra efa niteny, mbola resy ihany. Verina indray zanak'Israely, ary zay mahafinaritra ny jiosy tsy mety reraka. Ary za mahita fa ianao koa tsy mety reraka. 3:20 niakatra indray zanak'Israely dia nitomany tena nampiana kely tomany, le teo vavaka. Tikanao anaraka tsara fa misy zavatra tiany Andriamanitra ho tery tsara ao anatinao. Fa tsy Andriamanitra 21 jours te hiova. Fa mety koa na mbola tsy amin'ity ary. To dia hita be hoe tsy any anatinao le izy raha vao zay.
Ny atao hoe etaeta zay le nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny semaine ambony, ny etaeta tokony ho ao isan'andro fa tsy hoe ndray mandeha sy indroa sy ny telo nataonao dia rehefa tsy hitanao dia miabondona ianao dia za koa tsy angetaeta tsony, tsy nangetaeta anie zany ianao. Raha ianao no mandeha voyage taxi brosy mangetaeta, lany ny vatsa rano eny an-dalana tsisy épicerie, ny nataonao raha tena mangetaeta ianao ho an'izay fatratra an'izany. Oui, mangataka rano aminao Jesosy, oui, alléluia. Fa eny an-dalana eny tsisy ninona ianao, janona ianao dia mitady tanimbary. Rehefa tena mangetaeta. Fa matoa ianao miteny hoe mbola misy adiny firy moa mazanga, adiny folo, alao fa miandry, mbola tsy mangetaeta ianao zay. Mitovitovy le mangetaeta sporotra. Ndray mampiditra, ndray mamoaka. Fa le fahaterena ny resahako. Raha ohatry miporotra ianao tsy problema na mbola tsy mijanona ary. Fa rehefa tena manery io ka tena tsy azo anoharana, tsisy rarahinao izay taxi brosy na tsy araka amin'ny intsony ary ianao. Fa hiteny ianao hoe olombelo ary mba ian'izy daholo kay. Rehefa tena tery ianao mireagira. Mahatonga anao tsy mireagira, tsy tena mbola tery. Nisy pasteur coréen zay tena hoe problème aty Afrika izy tsy tena mbola nona tsara nareo. Aty ozy izy makesy dia efa misy akondro, misy ny rehetra ozy izy. Any aminay ozy izy voatara fotsiny saison dia tsy afaka mamboly satria mangatsika be. Ka tsy maintsy mifantoka izay manao izay tokony atao ara-potoana mba hana kohanina. Tsy tena mbola nona tsara. Aike rehefa tena nona tsara mahafantatra ny tokony ataony ho azy. Sao dia mbola tsy tena nona tsara fanatrehan'Andriamanitra nefa manokana dia misy radio, misy baiboly, misy sekoly zao rapitso, misy pastera foana eo, tsisy confinement zady eto ambavaka. Misy feo mandeha fa eto ambavaka. Dia tongava dia mbola tsisy zazany tsy haiko fotony tahintompo ianao e. Verina amin'ny 2024 tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Niakatra ny zanak'Israely dia nitomany. Le teo vavaka, rentsika tsara, vavaka fa ohatrany tsy mipasy. Nefa mivary nefa nitenen'Andriamanitra. Teto indray nasiana tomany. Misaotra an'Andriamanitra fa tsy hoe 120 andro fivadikana dia aorianan'izay 5 andro natomany. Alleluia, Andriamanitra tsara. Satria zany ianao maranaka hatramin'ny andrivo zany tsy hita tsony, nefa rany maka tongolo. Satria sain'Andriamanitra atao le izy, misy zavatra tiako tenenina zany. Zany hoe ohatry manao an'le izy ianao fa tsy amin'ny fonao. Tandreny sao dia mody mifadianina fa tsy amin'ny fo. Fa tena ataovy amin'ny fonao manontolo le fifantohanao amin'Andriamanitra. Nanontany tamin'i Jehovah indray zareo, androsindray ve sady asiana ranomaso androsindray ve ady amin'ny taranaka Benjamina rahalahako. Ary io Jehovah miekara iady aminy. 2:20. Dia nivoaka avy tany Gibea indray Benjamita iady aminy indray tamin'ny andro faharoa, ringana indray zanak'Israely. Efa asiana tomany kosa ve dia mbola tsy ohatr' izany rehefa mamaky baiboly ho anamarina izy ity. Vavaka amin'izao resy. Vavaka plisy tomany resy. 7:20. So ianao fa tonga andro amaraina mba nandrehan'izany. Raha tsy tonga teto zany hoe dia niatrika rery-tany sady tsy misakafo ny teny, tsisy megantsy nandeha ny direct. Raha mbola azo atao tonga, raha mbola hoy izy ny syndicat ny tonga. 2:20 amin'aran'i Jesosy, verina indray zanak'Israely. Nafinaritra teto kosa na échec aza dia mbola miverina teo amin'Andriamanitra. Na dia efa niteny ary Andriamanitra ka ohatry ny tsy marina le nitenenin'Andriamanitra dia nahafantatra ny zanak'Israely fa tsy avy amin'Andriamanitra le izy, fa avy aminy zareo. Mbola niverina. Raha ny lojika na firenen-kafa ary izay mahatonga an'Andriamanitra misisika amin'reto fireneny reto, reto jiosy reto tena misisika aminany maditra izy dia mbola misisika eo ihany. Adala izy dia mbola misisika eo ihany. Fa ny firenen-kafa adala manarana iray mandeha, rehefa tsy mety andray mandeha iny izy nitsidry manarana zavatra hafa any amin'ny toeran-kafa. Fa reto sady efa nahazo teny avy amin'ny Jehovah mbola resy, fa mbola tonga. Zaza mahita le ady voalohany tonga latsina izy namonjy sekoly mpamana olana. Nahazo teny izy fa mbola tsy nitranga. Mbola niverena indray ady faharoa sekoly mpanasitrany ny talata.
nahazo teny izy fa tena mbola tsy mivahy fa nahavariana fa larobe mbola tonga ary ianao zay resako zay asiteka mafitsara aloha ampahirezina aloha ianao tsy haiko raha azonareo ve zavatra resan'Andriamanitra zany. Ny fafito amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy dia nanontany tamin'i Jehovah ny zanak'Israely, mbola hivoaka indray ve hiady amin'ny taranaka Benjamina rahalahiko sa hitsahatra? Ary io Jehovah, mekara fa rapitsy dia atolotra eo an-tananao izy. Andiny ny fahinana amby roapolo. Talohan'io amin'izay, inona ilay zavatra amplisa naran'i Jesosy? Dia niakatra ny zanak'Israely rehetra sy ny olona rehetra ka nakamy Betela. Nitomany, izany hoe ilay deuxième jour ny toizina ilay tomany. Iangaviana izay efa lany tomany amin'ny tomany fanondrony. Faharoa, nipetraka teo anatrehany Jehovah. Mino aho izany fa tsy hoe nampitondra am-bavaka fa najanona mihitsy ny activité rehetra fa nifantoka tamin'Andriamanitra. Mamaky dao tsika isa 2 ary ny fahadianina tamin'izany andro izany mandra-pariva ny andro. Nanatotra fanatitra, bon, lasa raha toizina dia ohatran'ny hoe mila manao fanatitra ianao, tsy izay. Mora kely mantsy mifily amin'izay. Hitanareo hoe mahasamihafa an'ilay premier jour, deuxième jour, troisième jour. Premier jour nivavaka. Niteny sa tsy niteny Andriamanitra? Niteny. Fa nandresy sa resy ry zareo? Resy. Eny tsara, vavaka miteny Andriamanitra fa possible mbola resy. Tamin'ilay faharoa, vavaka tomany, izany efa manomboka efa navesatra, manomboka efa tena any anaty izany. Mbola resy. Fa tamin'ilay fahatelo, sady mivavaka no tsy hoe mitomany ianao mandritra 21 jours. Tsy izay ilay tiako tongavana. Fa le différence navesatra tao anatin'ny zanak'Israely niseho tamin'ilay fahasamihafany ny fomba nanantonany an'Andriamanitra. Zay vao tapa-kevitra ireo aleo tena hifadiana hanina ity hifandraisantsika amin'Andriamanitra ity. Tsy ny relation ny zanak'Israely amin'ny Benjamita fahavalo, fa ny relation ny zanak'Israely amin'Andriamanitra. Nefa le zavatra natrehan zareo rariny sa tsy rariny? Tsy rariny. Tandremo izany misaina hoe tsy rariny io miady ho aranga-Andriamanitra. Tsy miady ho anao zany Andriamanitra raha tsy ao anatinao ny toetra falemem-panahy. Ny olona malemy fanahy no tsy miady ho an'ny tenany, tsy tia miady, tsy tia ady. Zay vao mitsangan'Andriamanitra miady ho an'izay fo zay. Ary ny olona tsy miady ho an'ny tenany miady ho an'ny hafa. Fenoy izay dia hitsangan'Andriamanitra hiady ho anao. Ka dra zany tsika ohatry ny fampahery fotsiny hiady ho anao ny tompo ranabavy e. Le ranabavy amin'io nefa miady ho an'ny tenany be mihitsiny. Na le rahalahy sao dia mifalifaly koa ny rahalahy hoe apetao mihitsy pasteur varian'ny ranabavy. Anantenatsika n'Andriamanitra. Atao fifaliana ozy izy raha misy fahoriana, fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ny faharetana mahatonga ny toetra n'Andriamanitra voasedra ao anatinao. Masaka io rehefa mandalo fahoriana ianao. Dia avy eo izy lasa misy fanantenana. Mitombona ny fanantenanao rehefa voasedra ny toetranao. Ka tsy mitovy ny fanantenan'ny olona vao nanolo-tena sy ny fanantenan'ny vétéran efa voasedra miaraka amin'ny médaille, ny famelan-keloka, galona ny fandeverana, stazy ny faniliana. Eto ane zany olona, enao ane zany resako zany, enao nefa mba be zay lalovanao zay. Fa atao tafajoro ianao anatin'ireny lalan'ireny mba hahatonga anao ho afaky ny anatenan'Andriamanitra tena izy satria efa niova ny toetranao. Mitombona ny toetra rehefa masaka. Azafady, mitombona ny fanantenana rehefa masaka ny toetra. Miaraka vera zay satria mino fa tsisy ninino ny kibinao dia afaka misaina tsara ny sainao. Isa 2 mitombona ny fanantenana rehefa masaka ny toetra. Averintsika isa 2 mitombona ny fanantenana rehefa masaka ny toetra. Alleluia.
inona ny mety ho fahadisoana ny tranga tao na tonga le hoe na dia nivavaka na dia nitomany na dia nahazo teny azy dia mbola resy nefa efa mivavaka. Ny tsangana hamaly ny tsirariny ny zanak'Israely fa tokony nametraka n'Andriamanitra hamaly ny tsirariny. Misy tsirary hitanao ve eo amin'izay misy ianao? Sa vao miteny izany dia ohatry mitady aloha verina atao miteny ny fo aza miady. Yes, aza miady, tsy vitanao eo e. Velao Andriamanitra iady. Possible ve ho resy ny tsirariny? Naiza naiza. Tsy hanonona toerana fa naiza to dia aza mataotra dia voatonona daholo le rehetrarehetra. Na le tsy zakanao tokony ho zakanao mandritra ny 21 jours ty ary. Vitan' Jesosy zany. Fa raha ianao miady eo, toiziko efa ataonao zany lesiko. Fa velao Andriamanitra iady. Fa izy no andrian'ny fiadanana, izy no fahamarinana, izy no mpitsara marina. Amen. Nametraka izy ireo hoe Andriamanitra raha Andriamanitra ny rariny a? Oui. Fa azadiny fa Andriamanitra koa Andriamanitra ny fahamarinana. Tsy hoe tsarariny tonga dia mijoro Andriamanitra. Andriamanitra tsy miantsika amin'ny fihetseham-po, fa izay mijoro amin'ny fahamarinana miankina aminy no hijoroan'Andriamanitra. Nanaiky Andriamanitra hanome fandresena. Ty zao fa to dia ireo marika ngezabe anankiray fa tsy nitoy ny resaka. Vavaka tamin'ny enina maraina fotsiny fa tsy mba nitoy hatrany amin'ny 7 tany. Dia tsy nanontany zareo hoe amin'ny fomba ahoana. Zay fotsiny zao dia efa manova zavatra. Satria fantanizy ireo dia hoe iza niakatra voalohany. Dia namaly Andriamanitra, izay fantanianako jodo. Fa ianao tsy mba tia miresaka hoe fa maninona ny jodo, fa vao mametraka fa maninona ny jodo dia toiziny. Satria jodo midera. Dia andidy olo zany zay. Ka jodo no midera eo aloha fa mipetafika ao aoriana. Dia ahoana tsara ilay fomba hiatrehany? Tenenina akaikinao mba tiava miresaka amin'Andriamanitra hoe. Hitanao amin'izay ilay zavatra tsy ampy. No heverina fa vao miteny Andriamanitra hoe jodo dia tonga dia ampy zay. Maty daholo ilay jodo kely teo aloha rehetra. Satria tsy ampy fanontaniana. Ny fanontaniana dia ao anaty fifampiresahana. Pastera, eo amin'ilay fotoana mihitsy ny problemy. Sofa hajanona ny sakafo. Dia io fotoana ny sakafo iny lasa fotoana malalaka ahafahanao mifampiresaka sy mametraka fanontaniana. Atsangana tananao raha voaraina aloha zany zay anankiray zay. Fantana faharoa, mbola hiakatra ve zay? Toy izay Andriamanitra hoe miakarako. Dia tokony hametry fa fomba ahoana aloha ilay akaranay e. Aleo zany ohatry ny zazakely be fanontaniana, toy izay miseho ho lahy antitra feno fahendreny avy eo ringana. Mianaritsika mametraka fanontaniana. Fanontaniana voalohany, iza niakatra voalohany ady amin'ny taranaka Benjamina ho anay? Dia namaly Andriamanitra, Joda. Namaly Andriamanitra, fa namaly araka fanontaniana, namaly arak'ilay fanontaniana. Le fanontaniana dia hoe iza, fa tsy hoe amin'ny fomba ahoana. Qui, nefa tokony hoe comment, quand, pourquoi, qu'est-ce que. Ary zany ilana an'ilay olona be resaka ty resaka ireny. Aza alefa any amin'Andriamanitra hoe za somary timide tsy dia miresaka. Tsy ilainy zany miaraka amin'Andriamanitra. Miresa ianao io amin'Andriamanitra. Antanio ny zavatra be dia be tokony hoentinao eo amin'Andriamanitra. Tandremo sao dia rehefa avy eo dia efa maninona mahatra ohatr'izao. Aza mbola zay aloha. Antanio fa maninona ny ratsy saina. Zany zo tsara. Tsara, zany zao question tena question pertinente be mihitsy zany. Saorandreo nametraka an'izay fanontaniana zay. Maninona ohatrany tsy manam-paharetana. Zany zao question tsara be zao zany. Taiza hoe zany teny tsy voaraiko mahatonga ohatry mbola ohatr'izao. Nefa inoko fa ianao mandefa teny tokony ampy hanova. Maninona ny mbola misy point eo amin'ny fiainako ohatry mbola tsy tena arak'ilay antenaiko. Fanontaniana faharoa, androso ve zay hiady amin'ny taranaka Benjamina rahalahako?
dia mekara iady aminy namerina ny tany dia mbola resy ny firesahanao amin'Andriamanitra tsy midika hoe andresy ianao arak'izay ifampiresahanao aminy nisy jiolahy zay koa teo akaikin'i Jesosy nyresaka be taminy mihitsy fa very narika resaka asainao miresaka zay dia avy eo dia tsy ampy indray le miresaka ka le resahanao aminy anie le tokony mamboarina fa tsy hoe miresaka fotsiny hoe dia izay zany dia tsy zakaka le nataonao Jesosy dia tsy dia zany resahanao aminy io hoe teo aminy fonao aza dino le jiolahy nyresaka niaraka taminy fa very aoka ianao hiresaka ametraka an' Jesosy eo amin'le mahandriamanitra ny mandrakizay mpamonjy miantoka ny mandrakizay ianao tsy le hamonjy ianao amin'le eo amin'ny hazo fijalian'androany fa hamonjy ianao aorianan'ity tany ty vetrety fa le maharitra mihitsiny tian'Andriamanitra hamonjena anao le fanontaniana zareo dia hoe confirmation toizina ve le ady mbola koa ihany efa koa le tany voalohany mbola koa foana fa tsisy comment mihitsy mazava azy avaly tenin'Andriamanitra je mandrosoko vao nandroso nefa dia resy tany amin'le fahatelo ivoaka ve zay iady sa hitsahatra efa tena tery tsy any amin'le motso fa anatin'ny fo efa tena lefa hoe efa tsisy fikirana ntsony ankoatra an'Andriamanitra ataovy zay le ataovy tratra zay mandritra n'le fifadikanina ary voatahiry zay fahatsapahana zay ao aorianan'ny fifadikanina namaly Andriamanitra zareo amizay niova ny vali tenin'Andriamanitra mekara farapitso ho atolotro eo an-tananao izy namoaka didy Andriamanitra atolotro izy fa manino zay vala zay tsy votsitra tamin'ny vavaka fanontaniana fotsiny satria vavaka demander le 1-2 fa vavaka consulter le tao anaty fifadikanina nisy fotoana ny fampiresahana mifampiresaha ianao sy ny tompo samy hafa mihitsy ny hoe sady manasa vilia no mifampiresaka sy ny hoe ajanona mihitsy ny zavatra rehetra fa mifampiresaka inona mahasamy hafa an'izay sady mandro sakafo no mipasoka manina tsara dia naninona inona mitenena mafimafy dia misy tao antsika ohatr'izay zay mila atao satria ny zavatra ataonao rehetra tokony iarahanao aminy oui fa le zavatra tian'Andriamanitra hidiranao ajanonao ny fipasohana ajanonao ny zavatra rehetra ajanonao le mahafinaritra anao fa tena eo ianao sy ny tompo eo fantatra fa eto ianao Jesosy na dia tsy hitako azy alleloia inona re no resahantsika senao hoe mamaky tenin'Andriamanitra fa aza be excuse eo fa ko miteny tombo am'izay ary Jesosy mifady any 70 andro sy 70 alina misaotra Andriamanitra ny anatsy 70 andro fa raiky zay zao dia efa vavaka na sujet anankiray fisaorana raha vao tsy misotro eo ianao dia ny anao atao 40 raha vao tsy misotro tsy mampatahotra fa mampahery dia vakio ary dia nentin'ny fanahy Jesosy vita fifadikana wow zany rehefa vita fifadikana zany dia entin'ny fanahy tena tokony sensible amin'ny fitondran'ny fanahinao azy zany Jesosy natao zao fifadiana izao zay mahatonga le hoe ampangininao zay tianao draindray anie tsy fantatrao zay tian'Andriamanitra raha tsy ampangininao aloha zay tianao dia mitarika amin'izay fanahy masina fifadikanina dia hanampy ianao hanome lanja an'Andriamanitra tsy hoe hanohana ny zavatra tianao fa hantany hevitra amin'Andriamanitra ianao iresaka ifampiresaka ary mazava le teny teo tsy hoe sady manao zavatra no miresaka fa le ajanona mihitsy ny zavatra rehetra fa tena miresaka aminy ianao tsy ana taxi be iny efa hafa iny fa le tonga ny trano mihitsy ianao avy nandeha taxi be adany telo amboteazy natiorana vaky pneu ny taxi be sady ampanina tena akaikinao mbola tsiny le izy hoe fa le anao manokana fotoana mihitsy hoe avereno le avy aminao mihitsy ny hoe fa tsy hoe fotoana tsy misy ka sady any ambony taxi be any tena mifantoka be tena ny tompo mahita ianao le mifantoka be Jesosy atika ianao inona ny efa toanao amin'izany
mba tondromaso e mifoko torotoro anao totsikiloto vo ianao zany mira mandeha noena aiza le fifantoana am'izay manokana fotaoana malagasy mazavatsara zany ahafahanao mitokana sy miresaka amin'Andriamanitra. Lasa nisokatra ny sain'ny tafika Israely rehefa tena niditra ry zareo nanome lanja n'Andriamanitra. Lasa nisy fifadikanina, zay aloha remarika voalohany tadidinareo izy tao, lasa nisy fifadikanina. Rehefa tena tery, tao ary ohatra misy afera any amin'ny tribonaly, tena to dia parquet amin'ny roa. Lasa ianao mitady procureur zany fa mba hiverinao fa mety hoe zay na tsy haiko raha marina zany teneniko zany mitady tontonony fotsiny le izy. Dia hoe io procureur io ampiasana amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 izy no mety hivoaka na tsy anaka ny biraoany. Dia ianao ve fa efa porotra ny havanao hita tany eponja dia mbola misaina hoe ndao rangasakafo aloha. Tena sura ve? Sa ianao hiteny amin'ilay procureur ve andeha sakafo vetivety zay fa mba hatsoy izy rehefa hivoaka ao ianao. Mbola tsy tratra angamba zany dia mateo ianao mety monsieur père. Fa rehefa tena tery eo ianao eo. Tsokatra varavarana, saka mandalo miao. Fa ianao eo satria maninona? Mizavatra matery. Voaka avy any le procureur, ohatra zany dia tsy afaka hitena hoe misy olo vetivety kely sady misy olona atsoko no resaka aminao vety. Lasa le olona karaha tsisy atao izy. Procureur ary mba manaka ataoko. Andriamanitra ve nataontsika latsaka izany? Apetrao amin'ny toerana tokony mahizy azy ny Andriamanitra ao. Porotra le rony lasa nisy fifadikanina. Ianao tsy mila poretina, programmany antsika fa tsy poretina, tsy poretina ianao fa programmena. Valiteny atolotra. Niova ny fomba fiady, lasa nisy tactique de guerre. Ina le tactique? Fitinika vetivety kely izy ao mandeha be le fotoana. Rehefa mifadianana koa manengana be fotoana. Alleluia. Tsy tonga dia le hoe ndorakanafika, tsy ohatr'izay intsony. Fa nasiana otrika, nasiana ekipa niafina. Dia nisy ekipa nanafika. Dia mody nanao resy le ekipa nanafika, dia mody nandositra. Dia nivoaka ny tanàna daholo ny benjamita hanenjika an'le nandositra zay heveriny fa resy. Rehefa voatarika lavidavitra ireo dia nivoaka le ekipa niafina dia nanafika an'le tanàna. Manaraka tsara tsika efa mitantara filma mihitsy ateo dradradradra tonga dia voatafika ny tanàna, nidoran'ny zareo ny tanàna, zay signal, voamay ny tanàna, gropaka ny benjamita hoe inona ity, nitsangana daholo indray le miaramila rehetra avy taty le mody resy. Ianao ne misy fotoana ampianarin'Andriamanitra taktika mody resy fa tsy midika hoe resy. Jesosy ane teo amin'ny hazo fijaliana, ohatry ny resy le modelinao ane ohatr'izany mihitsy nangina izy. Taimbava mivoaka fa tena teo vao hitako avy amin'i Jesosy le ampidirina dia avoaka. Sangano ny tanan'izay mbola tsy niaina zany. Misaotra rahalahy miaiky. Alleluia. Ozy izy Jesosy ampidiriko ato zany dia avoakako ato zany. Misy fotoana ange ianao mila mianatra an'izany, tsy amin'ny tenin'Andriamanitra. Tandremo amin'izay sao dia tenin'Andriamanitra nataonao an'izany. Fa le tenin'olona, tenin'ny devoly, tenin'ny zavatra be dia be mifamaofao, aza ampidirina satria en mission ianao. Tonga dia vita ny benjamita satria niverina nivoaka ny tanàna le ekipa avy nanafika, le mody resy koa nitsangana amin'izay hoe tsy resy zany zay fa mody. Dia simba teo ampovoany benjamita, resy izy fa indrindra. Tiany mbola tsy nivakitsika. Nandino fa 5:30, mpitsara toko 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehova namelany benjamita. Fanontronan'Andriamanitra. Io zany mety tsy azontsika verika ohatrany ahoana le Andriamanitra mamely ny benjamita zany ohatr'izao le izy. Ianao zany miala vandy dia mety hoe olona anankiray voatsindrinao kely ny tongony. Maraka ve tsika hatreto? Za zany le zanak'Israely menina ianao tsy benjamita zay.
dia mamoaka sabina dia raikitra ny combat zany dia za zany mba manao izay afaka eo dia mety sady efa manao zany tsy mahazo zany tsy mahay zany dia any amin'ny tongotra ny kika kely teo amin'ny lohalika olona anankiray fa to dia olona 50 miara-mianjera manomboka efa Jehovah zay mamely fa tsy ianao koa tsy mamely fa izy mamely amin'le sens anankiray azonao ve le tiako tenenina tsika ane tsy mamely tena sérieux zany anankiray any mamely fomba fiteny zany Jesosy amen azonao am'izay ve le Andriamanitra ny namely ohatrany hoe pa manao épée zany dia lohalika kely ny sendra votsiny tsy marary akory le fahavalo sady tsy nampianjera azy fa voavidy sy zavatra anankiray zay 50 to dia miara-torona sady mianjera eo amin'ny tany dia na le olona miady ary mety gaga hoe taiza ho aiza anatin'izay no nataoko satria Andriamanitra te hiteny aminao hoe tsy avy aminao ilay izy fa avy amiko oy Jehovah aminao ahoana ny ahafahana miaina an'izany rehefa tena tery ianao mametraka azy eo Andriamanitra niady rehetra amin'ity taona ity tsy vitako tonga eto ampahery anao fa tsy vitanao eo fa tonga eto ampahery anao mekina amin'Andriamanitra fa vitan'Andriamanitra eo école de faiblesse ny eto ka raha tonga eto anao efa zatra an'le hoe alefa rahalahy vitanao rahalahy tonga eto zay teny aminao fa tsy vitanao zany io miankina amin' Jesosy izy ny pasteur efa asa efa mahazatra isan'andro anandrana azafady fivadikantsika sy tokony sitrasitra anandrany ianao teneno akaikinao rehefa miteny Andriamanitra hoe raha vao misaraka aminy dia tsy mahavita dia aza alaina fanahy izy misy olona mahery ve androany nanomboka fifadikanana ampifaliana sy ampitsikitsikiana ary ny fifantohana tsy atsiaro sakafo raha afaka hiteny amin'ireo karazana composé sy misao maro samihafa izay hifanena aminao amin'ity marain'ity hoe tsia miala amiko ianao amen dia tenena izy en février halleluja tsofranoka hoe miala amiko dia lesy pasteur ohatrany vao nanao anintsika zao madeo mars ty ohatrany miala foana le izy allo asina ihany hatramin'ny février miala ianao tsika ane mitandrina be amin'ny zavatra tenentsika tsy zany ve aloha mafanafana fo eto hoe miala lasa tokoa le izy avy eo tsy ve oui merci pasteur zanak'Israely niatrika voalohany tao anaty vavaka resy zanak'Israely niatrika tao anaty vavaka sy tomany resy zanak'Israely fantelony sady nivavaka no nitomaniny tsy ny sakafo nifadianina no alleluja nandresy Jesosy tonga dia vavaka sy fifadikanina ady anankitelo natrea mifakam-panakarazany telo tonga dia resiny daholo ny modelintsika tsy le benjamita manandrakandrana fa tonga dia le Jesosy nameo modely hoe hifadio tsara mba ho fifandraisana mety amin'Andriamanitra no hiatrehanao ny zavatra rehetra ny zanak'Israely avy mifadianina vao nahazo teny Jesosy vita batisa nahazo teny vao niatrika fifadikanina ianao koa ny zao vona tsy mifadianina dia efa nahazo teny ny taktika tsy le asiana otrika adorana tsy ny taktika fa ny taktika ny men'Andriamanitra dia hoe asio lanjany ny fisiny mihoatra noho ny fisehoany asio lanjany ny fanatrehany mihoatra noho ny fanapiny zany zao ny taktika eo men'Andriamanitra anao hiatrehanao ireo karazana fahavalo tsy olona fa ireo karazana fanahy izay mitady anao ny fomba rehetra ampisaraka anao amin'Andriamanitra Israely tao aoriana ny fifadikanina nahazo teny fandresena nafahany fandray tamin'le tranga fa neny Jesosy melohan'ny fifadikanina nahazo teny fankasitrahana avy amin'ny fifandraisany tamin'ny rainy ianao ny zanako malalako ianao ny sitrako ohatra main'Andriamanitra miteny zany aho hoe hifadianina ianao fa ianao zanako ile amen ohatrany na le aleloha koa ary ohatrany mbola tsy ataovy manan-danja be aminao hoe ndry zanany tsy niandry ianao hifadianina vao nataonao zanany ianao
fa zay vitan' Jesosy ny tonga dia niaingan'Andriamanitra natsanga no zanany ianao mba miaritra kely fotsiny eo mandritra ny fahantian'ny anatsarahanao ny fifandraisanao aminy ahafahanao miara-manam-boninahitra aminy. Ny fahavalon'ny Benjamita olona, ny fahavalonao henao toetra fahazarana lenao taloha le mbola tantarain'ny olona ireny mandrak'androany ireny raha tsy tadidinao intsony. Reny le edivanao miaraka amin'ny communionao amin'Andriamanitra. Hozy izy Paul zay hozy izy maty isan'andro. Nafinatra mihitsy tele pasteur Tomaly hoe lesona vao maraina maty ianao. Tena raha ny tiana dia velona. Maty ny amin'ny tena, maty ny amin'ny nofo, maty ny faniriana maolona, maty ny faniriana eo amin'ny nofo ny filana maro samihafa izay mitondra ho amin'ny fiodinana sy fahotana. Intelo Jesosy nivavaka hiatrika ny fisamborana azy tao Getsemane. Tsy niala teo Jesosy raha tsy nahazo antoka fa sitrapon'Andriamanitra nitranga. Tatsika ilay vavaka nataony aoka ny sitraponao. Zany anisany antsika amindritra fifadikanana ny Tompo, tena andresy eo amin'ny fiainako ny sitraponao, ary za mihitsy ny mampandresy ny sitraponao mihoatra noho ny sitrapoko. Amen. Mino fa nahery tsika androany afaka hanomboka tsara, tsy ho kivy miandalana. Amen. Za mahita fa tsy mafy be zany eo. Men'Andriamanitra ny teny, verena ao amin'ny teny. Zay afaka manao isaorantsika an' Jesosy. Zay tsy afaka vavaha kosa. Pastera ny teny fa dia efa ny olona mihoatra ny 90 taona tsy mifaty ihany. Isaraka ho ny Gilbert Siana amin'ity film ity. Le jery kely nefa raha an'izy aloha fa rapitsa tena fadiana tena. Anao intervention Andriamanitra fa ataon'Andriamanitra délestage océan Indien ray manontolo mba hampifantoka anao. Tantarako an'izany nisy fotoana nakao amin'ny palais des sports zay sy ny pasteur, tsy tadidiko inona le izy, tsy tadidiko, zavatra raha-panahina andehanana tao. Efa ela zany tsy voan'izany intsony tsika, aleloia. Dia nisy standina jeux vidéo zay. Dia ndao rangaba anao eto. Izy zany zavatra tsy le ilana fiva. Tao ifadianina. Dia teo za mihitsy mikontra amin'ny pasteur. Toa dia nitsefitra ny courant iraky mamasina. Mbola tsy tanomboka akory le match. K'Andriamanitra saro-piara ny fifatoanao. Mengavy le délestage efa hitina mbavaka, efa fotsika efa vonona. Fa mba aoka tsy avia. Alleloia. Ndao tsika tsangana. Misy zavatra tsy mila tenena fa to dia azosika. Fanamasana miasa eto, mahafinaritra be. Amen. Tena kaikanao saro-piarony aminao Jesosy hoe. Omeo le fotoana hoe omeo le fifantohana hoe alefaso le resaka hoe tohizo le resaka hoe azajanona le resaka hoe resaka amin'i Jesosy le resantsika so dia lasa pipilety be ohatrano hoe anao fifadika avilo dia samy olona fa tenenao sy Jesosy tamboary le programme teneny misy ny ao an-trano hoe anatin'ny tiadiny ray ity mba efa nezako ny fitaina daholo fa tiadiny ray ity mba avelao hitokana. Azonareo amin'izay ve le izy? Avafontanao dia eto anatrehan'Andriamanitra ny fonao. Eto anatrehan'i Jesosy ny fanirianao. Eto anatrehan'i Jesosy koa ny fahaterenao. Eto anatrehan'i Jesosy koa le renao fahosana hoe be dia be le tenin'ny sesy dia ohatrany hoe mbola tsy mahatratra an'izany fenitra izany mihitsy ahy. Eto anatrehan'i Jesosy izany. Eto anatrehan'Andriamanitra ny ao anatinao. Mba hisy farisipo tena hoe etaeta voatahiry ary ahay anome fotoana ianao an'Andriamanitra mandritra le fotoam-pifadiana ahatonga anao sy Jesosy hitombo resaka. Azadino ny fifampiresahana matetika dia mampitombo fifandraisana po. Eto ambavaka izany mba ho marina aminao. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta.
isaorana amin'ny fony iray manontolo ny fitarianao tsy daty avy aminay fa daty avy aminao, tsy programa loatra avy aminay fa tena programa avy aminao. Manomboka somatsara androany fifadikanana mahatsiaro mivavaka ny namana, ny mpiara-manompo rehetra ny fianakaviana izay afaka miroso amin'izany ary mivavaka anko an'izay tsy afaka fa mba hifantoka mambavaka any amin'izay misy azy kosa izy ara-pifandraisana aminao. Mivavaka izay mba ho marina aminay le teny nomenao foana tato ato hoe ny fifampiresahana aminao matetika tsy tapaka dia hiteraka fifandraisana am-po eo aminay senao. Tsaroviny tsiraray avy ao ny havita hifady sakafo ianao tokoa ny hitahiry anome hery sy tanjaka fahasalamana hita ao ihany koa mety tsy afaka mety tsy maintsy mihinana kely misotro rano tsy haiko hoe inona lisy fa ny zavatra angatahana Jesosy eo amin'ilay fifandraisana aminao mba tena hisy tombony ao amin'ilay fiaina mpanahy. Misaotra betsaka ho fotoana mamy be ny fotoana iombonana ifampiresahana aminao. Vavaka koa nefa izay Jesosy fa be dia be ny zavatra mety ohatrehany tsiraray avy hiatrika ny journée sy ny semaine ianao ilay Andriamanitra ny fahafenoana sady karakarainao ny fiainam-panahy, karakarainao ny ainay, karakaraina koa mahakasika ny vatana sy ny momba anay manontolo mba tsaroviny zanako Jesosy na resaka asa aman-draharaha, fikarakarana taratasy, fianarany ankizy mety ara-pahasalamana, resaka tokantrano mety tsy voatanisa ao anatin'izany, aoka ny tsiraray avy ahatsapa fa ao aminao ny anjara tsara satria enao mihitsy ny anjara tsara ho anay. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Sy tehaka mafy tsara ho an' Jesosy. Alleluia. Tena akaikinao koraza ary namako hoe tsara ho antsika izao fotoana izao hoe iombona antsika amin'i Jesosy hoe mahazo toerana vetivety ary dia hanao fanatintsika ho fisaorantsika sy fankasitrahantsika an'Andriamanitra dia avy hatrany dia tsofina rano ianao dia miravintsika dia manome voninahitra an'i Jesosy amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Amen. Somary ivitsika eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izay fotoana manaraka trampokon'olona Analakely amin'ny 4 ka hatramin'ny 9. Tsisy miova pasteur dia ny sabotsy misy regroupement vita ny fandraisana. Izany hoe fandraisana mety hoe vita amin'ny 7 sasany dia izay mbola afaka mitoy rehetra na mangetaeta ny anoy dia hatramin'ny 2 sasantsika mbola miaraka ao amin'ny trampokon'olona ao anaty vavaka fampahirezana sy fiankofana sy fiterana. Voaray dia mampety an'iny mantsy le fotoana tsy verivery izay kely izy tsy verivery fa mba tena eo dia miaraka eo tsika dia mino fa eo Jesosy efa teo foana izy fa maika sokafantsika ho azo ny fotsika dia orenao le hoe miombona amin'Andriamanitra. Amen na amen. Raha isaorana tsodrano izay tononona ho marina aminao indray anaran'i Jesosy. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa ny fanamasina ampatanjaka ny toe-panahinao ahafahanao mijoro eo amin'izay asain'Andriamanitra ataonao. Izay afaka mifadianina ahefy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay tsy afaka aza manamely tena fa omeo an'ny tompo kosa nefa ilay fotoana. Ary Jesosy anie hanokatra an'izay fafana ao anatin'ny fotsika izay atonga antsika hifankahita aminy iombona aminy. Mandehana tsofina rano journée bénie, tontolo andro voatany, tontolo andronao androany. Izay ho ataonao Andriamanitra hanamora, hanafaingana, Andriamanitra ampitsahatra, Andriamanitra handravina amin'ny kitotoana, Andriamanitra ny hampandresy ianao. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa izy ombanao mandrakariva mba ara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao